Zay eo amin'ny pejy vaovao ivadika pejy vaovao afantanteraka kosa indray isika manomboka eto. Ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa lalankely voalohany na ny projet de désenclavement et d'assainissement des quartiers prioritaires de l'agglomération d'Antananarivo dia nanatanteraka fitokanana ireo foto-drafitrasa efa vita teto Antananarivo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity. Nanotrona ny filoham-pirenena moa nandritra ny fitokanana ny mpiarady aminy. Dia ho jerentsika ary ny sary. Fokontany misa valan fitopolo miparitaka ao anatin'ireo boriboritany enina mandrafitra ny tanàna Antananarivo sy ny komina 440 manodidina no ahazo tombony amin'ny tetikasa lalankely voalohany. Aponina misa 4,700 sy 5,7 hetsy no ahazo tombony amin'izy io ihany koa, ary raha ny fitambarana izany dia lalankely mirefatra amin'ny 3,30 faingo 4 kilometatra no ho amboarina. Eo ihany koa ireo antsoina hoe voie carrossable hatrany amin'ny 8,5 kilometatra. Ny fanamboarana ireo tatatra sy ireo fandehanan-drano isan-karazany kosa dia mahatratra ny amin'ny 2,7 kilometatra. Misy pompin-drano miisa 2,50, ireo fitoerana fivoahana misa 5, fitoerana fanasan-damba misa 20 ary daba-jordira misa 10. Ireo ihany koa no apetraka ao anatin'ity tetikasa ity. Tamin'ity androany ity dia teny Ankadimbahoaka no notikana tamin'ny fomba ofisialy ny fanitarana ny lalana ho efatra hanatsarana famoivozana sy ialana amin'ny fitohanan'ny fiarakodia. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga teny an-toerana ary nijery fotony zava-bita sy ny asa tokony mbola ho tanterahany. Fa matotanteraka zao asa izao dia tena nijery, niaino, nahita, fantatra amin'ny fahasahiranana, nandray andraikitra, vita ny asa, zay vao miresaka aminareo hoe io ny asa vita tompokilasy tompovavy. Zany natokavantsika amin'ity androany ity iaho. Ary ty androany ity dia hitokanantsika lalana maro samihafa, foto-drafitrasa maro samihafa eto amin'ny tanàna Antananarivo, zay mahakasika olona amanetsiny amina tapitrisany mihitsy. Tsaroko tsara ny fimenomenoman'ny olona, ary nantenanay ary mandalo amin'ity dia tratran'izany koa potika ny lalana tohina ny famovozana dia aizy ianareo. Neniko tamin'izany dia hoe na ianao ary Andriamatoa filoha mandalo amin'ity lalana ity dia jereve zao nanaovanao an'ilay izy, tsy amin'ny mahalala ny andalovan'Andriamatoa filoham-pirenena ihany no anambarana an'izao foto-drafitrasa izao, fa noho ny fahitana fa misy fanamboarana tokony atao eto amin'ity tanàna ity ka dia niraisina ny andraikitra anao an'izany lalana izany. Nahazo ny anjarany ihany koa tamin'ity androany ity ny mponina teny Tsaramasay, foto-drafitrasa toy ny lalankely, ny pompin-drano, ny fanasan-damba, ny daba fanasiana fako no natotra tamin'izany, ary dia mbola nidina teny an-toerana ihany koa ny filohan'ny Repoblika. Mitentina 7 tapitrisa euro ny fanatosana ireo tetikasa vita rehetra ireo. Io vola io dia natotry ny fanjakana frantsay tamin'ny alalan'ny Agence Française pour le Développement. Natrika ity fotoana ity noho izany ny masovo frantsay miasa eto amintsika Andriamatoa François Goldblatt izay nanamafy fa efa nanohana ny Madagasikara ny firenena frantsay ary dia mbola hijanona anoana hatrany amin'izao fanomboana ny andiany faharoa amin'ny tetikasa lalankely izao.